Fanambarana mampatsiaro vahoaka malagasy sy ny filohan'ny fanavaozana izahay fa niara-tolona teny Ankianjo isika. Mankasitraka ary vonina hanampy izahay araka ny fanarahana teny Ankianjo. Ao anatin'ny antony ny divantsika ny fandravana ny androm-panjakana rehetra nisy indrindra ny antenimieram-pirenena izay tompon'antoka amin'ny fanomezana vahana ny fanodikodinana ny vola mitentina 4,000 miliara ariary. Mbola tsy tafiditra ao anatin'io ary ny vola nisy ady. Noho izany, mitaka ny fandravana ny androm-panjakana rehetra izahay, indrindra ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny 2,70 ora ary manome toky anao Andriamatoa fa vonina izahay vahoaka malagasy manerana ny nosy anoana sy hiaro anao rehefa raisinao izay tapa-kevitra izay. Takinay ny ampijoroana ny Assemblée Constituante izay misy tanora mpitolona 5,70 isanjato ary ny Conseil des Sages ahitana ny ray aman-dreny ara-pinoana, ny ara-drazana, ny olobe maro samihafa, ny OSC ary ny mpitolona anaty Assemblée Constituante. Fanamafisana ara-dalàna ny fitakiana. Mariana fa ireo fitakiana rehetra ireo dia amafisina ao anatin'ny protocole d'accord antsoratra izay hifanarahana amin'ny Prime Ministre sy ny filohan'ny fanavaozana mba hiantohana fa tsy ho adino ny feon'ny tanora sy mpitolona ary ny vahoaka malagasy iray manontolo ary mba azahoany sehatra amin'ny fananganana ny hoavin'ny Madagasikara. Ho an'ny tanjaka hatrany. Sotra fifidianana fa pouvoir régulateur ny fitenin'ny ACC azy namoany an'le didy nanomezany anay an'le pouvoir. Zany hoe zahay nandray an'io dia voalaza mazava ao anatin'le didiny ACC fa tsy rava ny institution zay misy fa mitovy ny asa. Zay aloha ny hatreto. Anjaranay zay ihany koa ny angatahany Union africaine sy ny SADC any no mitondra malakilaky amin'le fifampiresana hitongavantsika amin'izay rafitra tadiavinao zay. Raha izao za tsy afaka mandrava rafitra. Zareo koa tsy afaka manala eo raha mamaky tsara ny décision iny nareo. Fa ny fifampiresana zay ho avy ny concertation nationale no ametrahantsika an'izay tondro zotra matimatesan'ny mpanao politika io. Zay tondro zotra tadiavin'jareo areo areo manahirana ny mpanao politika io ao. Satria rehefa namoaka an'le tondro zotra zahay dia tondro zotra hitondrana an'le fanavaozana makany amin'ny concertation sy makany amin'ny fifidianana amina voakanay fa tsy le tondro zotra neritreretiny zalaly amin'ny zara gâteau. Azonareo le izy. Dia zay mamikorontanà be ny ao io. Fa za mino fa rehefa vita ny concertation nationale mivoaka le tondro zotra milamina eo. Dia mandeha antsika makany amin'izay concertation nationale zay malaky dia malaky hamoatsika n'izay tondro zotra ilainy zareo zay dia ametrahana an'le rafitra zay tadiavinareo le rafitra hitondrana an'le fanavaozana makany amin'ny fifidianana makany amin'ny 5e république. Zany hoe ny andrisihanay anareo dia miomana sahady amin'le fifampiresana zay hanomboka atoato. Efa mandeha zao le resaka refonte électorale fa manova ny resenitsika zao dia hiditra amin'ny refonte électorale iny asa aparalele dia anomboka atoato satria raha tsy diso mois de juin izy zay manomboka ny concertation nationale. Ny concertation nationale des jeunes ny lancement officiel amin'ny 14 avril zao ho anareo tanora manokana zay concertation zay. Efa mandeha daholo io isaky ny secteur, manao ny miaramila, manao ny gendarme, manao ny police, manao ny environnement, manao ny samy manao ny assise sy ny concertation reo mba hoentina makany amin'ny concertation nationale. Dia ny anareo jeune atombokay manomboka amin'ny 14 avril zao ny concertation nationale des jeunes. Fa ho avy amin'izay fanovàn-drafitra teneninao zay io arakaraka izay lazainy concertation
nationale. Zay a ny mikasikany ny mikasikany tena gaga ihany ao ary kla aiza ve ka ty anaovana fokonandoam-pirenena daholo ty zavatra rehetrarehetra ty fa inona indray ny olona mithiery e ka le izy ngedy izao hoe raha mba alaina daholo ihany ny hevitry ny maro hatra ny amin'ny fokotany ho maninona tsy mba ampidirinao koa ny resaka fokonandoha mikasika ny toe-tsaina tsy mahomby io betsaka nge ny olona mana fotoany e ny toe-tsaina mampiorooro mampatahotra tena mampiferina vahoaka mihitsy e ay ve azoko tena azoko eny e marina izany sehatra marina hoe ny misy an'izany e eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatra misy olona tena tsy manaja olona mihitsy e misy mikitakita tsy manaja marary hita any daholo zany fa ele izy kosa tsy dia izy rehetra akory mba misy mahatsapa ihany fa izay marary andrianina eny amin'ny sehatry ny asa ho an'ny vahoaka mihitsy e misy an'izany koa le hoe fitaiko ny taratasinao fa mba mametra kely ho an'ny rovy e eo koa ny hoe asigote kely any fa fitaiko hatrany farany ty e ny tena loza dia misy mametraka marobola mihitsy ary le maty iny le mampivandravandry betsaka rangano voany izany saingy izay mahay moa adalako miazo mahavony lakambilavila tena zany mihitsy fa tena resaka kolokolo mihitsy zany ny makarary ainanao io tena zany e tena zany mihitsy azonao tsara le izy ny tena loza amin'io maratso mason'ny firenena ny kolikoly fa voazana efa ezahany fanavozana ho vaina daholo izany rehetra zany tery mahareta fa hanana ny soa vondrona mpandraniny nanao amin'ny zavatra izy tetsy amin'ny le pavé tetsy atanina renina tamin'ny androny maly misy tompona andraikitra samy hafa moa zany misy mpahitoekarena misy mpanao politika misy mpanika firaisamonim-pirenena zany nanao ny renina hoe paneliste zany tao anatin'le izy dia lohevitra kapobeny tao anatin'le izy moa zany dia mbola tsy mivoana amin'le hoe inona ny zavatra fanianana sy nalovan'ny firenena tao anatin'izay ataontsika hoe repoblika efatra ny fandimby izay zay zany izy raha ohatra jerena amin'ny akapobe ny Constant Revelson dia eto tsika manomboka mikirakira azy finjavatra raha ifarany fotsiny resaka hoe CNI zao somary mampiady hevitra kely indray satria mandeha fanendrena maro samy hafa ny fisolotena ny ACC zao nanendriny azy ny firaisamonim-pirenena nisy fifanjevona keo le tranao fa misy anakiroa voatendry ihany dia ohatrany mandeha ny ady hevitra hoe hijanona amin'ny endriny io hoe zany fa ny olona fotsiny ny soloana sa manahoana mety ho fipetra zany rehetrarehetra zany dia koatran'ny atanina rivorenivohitra moa zany zay manana mpitatana ataontsika hoe miofo moa zany fa tsy tena hoe vaovao miofo fotsiny satria ohatrany hoe sakeliky nohony teo ihany ilay mpitatana vonjy maika ny tanàna Antananarivo zany atao ren'ny notification zay nalefan'ny fitsarany mandalo tao amin'ny préfecture Antananarivo vokatra ilay didy navoakan'ny conseil d'état tamin'ny 7 volana marsa ny amin'ny hoe amerenana ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra niditra miandehibe tsika izy daholo mihitsy dia andao azay zany anomboantsika azy lafiny toekarena ihany koa nisokatra omaly ny orina mety mifandraika kely ampolitika ihany ny orinasa magro etsy biorika nanomboana tonga tamin'ny fotoam-bavaka moa zany le izy ny alohan'izay nisy karazana hoe fanioan-kevitra ihany politika maro lafy mikasika ny hoe orinasa etra sy ny sisa izy daholo mihitsy zany dia ahoana eo indrindritsika izao hoe nisokatra zany ny magro hitatra manerana ny nosa raha ny ministra efa amin'ny fampizarana nahazo ministra koa any hatramin'ny tamin'ny heriny sy ny androany aloha mbola tsy naheno an'le filazana ohatra ny taloha izay tsy manan'olona ao inganeka mba olona mba mitodika aminy hoe fanavozana ny repoblika fa raha izay hita hatramin'izay aloha tsy nisy foto-kevitra ho fanavozana ninina mihitsy 9 taona dia ho hitantsika eo mifalehany iny moa le hoe ouverture inyka zay moa no ambony razana tokony hitondra fa dia repoblika ny resaka engane mba hayavantsika ary indrindraindrindra no hoe tanindrana sy afovoatany ny tsy fanafodin'izay inge afa-tsy ny fiombonantsika inona moa le fiombonana io tsy fampevapevana pony io fa ny faritra samy manana ny fahefana ary masina amin'ny fahefana tandrify azy dia zay no miombona ao Madagasikara iny zany ohatran'ny maivamaivana foana amin'ity ady hevitra be ty hoe fanavozana fanovana sy ny sisa za renao raha maheno hoe ny
fahefana isaky ny faritra fa raha io ny tafita resitsika ny vazaha io nge naharesen'ny vazahantsika le ampediny hoe ny atsy tsy te halala afa-tsy faleovatena fotsiny ny atsy tsy te halala afa-tsy ny hoe malagasy samy malagasy tsika ninoninona razantsika ary ninoninona faritra misy atsika sy foko engane mba ho vitan'izay 7 taona zay zay ny any mba afatra republikanina momba ny 7 mars mifandrakely amin'iny zany satria aty amin'ny 7 taona teo arena moa dia mipetraka dia ao anatin'izao fanavoza zao tokony hanana fahasahina ve isika resahana foana hoe anapaka tadipotra amin'ny mpanjana tany zany le resahana ny ancien ohatrany hoe puissance coloniale dia eo ihany koa le hoe mifanojo indrindra mantsy ilay satria isa nanamarika ny teherinandro ty ny fandraisanandreo hoe toy ny fampitaovana mifanomezana avy amin'ny rosianina dia le farany teo zany nazo an'ilay fiara mifony vy miaraka amin'ireo ataontsika hoe kojakoja ho an'ny tafika ny folo andaa dia ampifandraisy ny olona zany hoe zay kosa tsika vao mba hoe aona re zany mba efa mba afaka mba velabelatra ny tratra zany mba tsy defendany ka lenga mpanolotsainao amin'ny PRRMO ke manebaka tsy ampafirin'ny efa nataon'ny rosianina fahadidiratsiraka teo izy tsy manovan'ny fifandanjakery aty amin'ny ranomasimbe indianina koriny za mabady lahady zao raha isy anampy atsika Madagasikara tena fiarovana ny farin-dranomasitsika tsika nke le tafika ny ranomasina ka de manena mihitsy nefa tsika de noy babon'ny olona ny arenatsika ny azany rano sy ny sisa na de iny fotsiny ara fa de asa zay mba hanampy atsika amin'ny resaka sambo sy fiarovana sisy ny ranomasina zany zao ny zava-dehibe amintsika zany io moa zany mety hoe mbola misy fitohizany vely sa manahoana fa ty tena alehan'ny olona aingana de aingana am'zany vao nahita an'ireny de hoe misy fahavononina ve zany akamikery le izy ratoka raha fahalamana am'ireo le mosy manodidina mbola tsarotra be moa zany sa ao anatin'ity raha ty fa iverenana ihany mikasika an'le hoe tatoato ny zavatra tsikaritra aloha zany Constant Ravelson de ohatrany hoe tsy de tena misy adevitra mifantoka loatra zany fa lasa any amin'ny ataontsika hoe fait divers aloha zany tena be dia be any tena ohatrany de sy le hoe miandro vavalatsaka de any zany mifampisontonana ohatrany kitoza fa le FDB le nifaritana hatrany am-piandohana no an'le hoe fanavozana mandro sehatra samihafa ny republique io ny republika de ohatrany lasa asa hoe ohatrany nanoafy milolo fotsiny izy teo amboloana fa inona no tena mitranga mahatonga zany rehetrarehetra zany ka mila tsika moa tetaka de tsika nge efa talohan' zany septambra zany teto amintsika fa adihevitra foana ny republika adihevitra foana fa le zao mahafaly aloha de le lazainy Brito tamin'ny fetim-boany teo hoe mba misy ny miketrika milamina sy mora any ary mba mifantoka am'le hevitra tena mitondra amin'ny ain-dehibe n'le fanavozana ny republika zao hitako hoe zava-dehibe mihitsy ny ary efa nivoaka teny frantsay moa ny tena nivoahan'le izy fa le hoe capture d'état zay ny fomba nylazany azy ka inona moa io inge de le resakitsika teto foana hoe de io fambabona sy fangiazana ny fahefam-panjakana io ny tena hita iringiriny tamin'ny republika faefatra tena hita iringiriny mihitsy manomboka any amin'ny fifidianana vazahakely de tsy hevitra fa tsy maintsy fodina ary de azy tena lasa any amin'le boriboritsika kehitriny izy amin'ny hoe forongony de lasa ohatra ny resaka fifanafokafokana sy anina fotsy de lasa maivamaivana de indray boriborin'le manao mampitovy amin'ny any velany amin'ny hoe mafia fa ireo lazaitsika tsotsoritsika amin'ny hoe mafia sy forongony reo ange no mahatonga an'ireo nisy zany raha vatomangy zany tsy nisy zany raha tsy tsay kristian sy rajoelona no nangorona ny fahefana rehetra ary de nitandapa manodidina azy ny fampanjakazakana ny antokony sy ny olona tokony any amin'ny ambaratonga mpanjakana rehetra any de ambony lavitra noho ny fitondram-panjakana ara-dalàna napetraky ny lalam-panorenana ny reny rehetrarehetra reny de tsy gagitsika rehefa ohatra hoe
miliara ariary zany alan'ny voay tamin'ny fitondran-dratsyvelona mitona farany fotsiny sady mbola hoe ampahany amina ministera sy zampanara-panjakana fotsiny ary efatra amby folo teo mbola ny hafa zany mbola mihoatra an'izay ny tena raha hoe ny tena vokatra satria mbola amina département efatra amby folo fotsiny de namoana an'le 3811 mbola tsy ministera mbola tsy misy atrasa hafa koa zany tao anatina anaovana fanadidina ataontsika moa zany efa ohatra sanatria maty hena am'le hoe fa zatra anaovan'izay mifandimby amin'ny fitondrana sala am'izay de manao zay mifandimby ao manao an'izany daholo marina zany le zavatra atrany tsy vaovaotsony fa ity inge de tena ny ampahafirony moa zany ny budget mpanjakana mihitsy tsy efa ho ampaefatra ny budget mpanjakana mihitsy raha vola tokony ampiasainao atsika menakavy zany avy amin'ny herim-potsika raha misy ariarefatra ny ariary lasany daholo de any iny de lan'ny voay araky le fitenenana ka izay ny tena zava-doza eo anatrehan'izay itsika ohatra sanatria efa maty hena satria efa zarin'le republika mifandimby am'izay fomba zay fa zao no tena raha lehibe izy tsika vahoaka ao anatrehan'izany ny fonctionnaire madinika ny mpiasa-panjakana madinika ny mpandraraha tsotsotra mitrosona matany mihitsy de le firenena io izy hoe faran'izay mahantra eto ambonin'ny tany io zay ny vokany fa ry zareo indray faran'izay mpanan-karena ambonin'ny tany de asa isanao indray zay hoe ory avamanana ve raha velosony natao am'ty topo radio ty sa ory avamanana ve zany sy be felonana ve zany de le problème sa hoe tena hainao mihitsy napahoriana sy ataony trosona matany zay ny nampiasana n'le fangorona pahefany amin'izy menakavy de averiko zany za aloha na tsy ny fampiarahantsika amialoha ary raha de midera n'le fandiniana sy famakafakany efa mba manomboka mitodika any am'le hoe le ataondrareo capture d'état ngamba ny ahatonga an'iny tena ho tsapany vahoaka any amin'ny ambaratonga rehetra any midina any amin'ny faritra midina any amin'ny commune midina hatrany amin'ny fokotany satria de hatrany rehetrarehetra any ange de misy mpanjaka kely napetrany daholo mihitsy zava-dehibe iny loha hevitra iny misy fangatana natao Madagasikara mikasika ny resaka capture d'état tany amin'ny cour pénale internationale hoe ampidirina isany hoe eloka be vava iresaka apontsy misy an'izany zavatra mitranga zany de gaga ihany aloha amin'ny lafiny anankiray hoe vahoana anao tonga am'izany nefany voamalinomalina hoe tena ohatrany hoe Madagasikara ray vohatra no miara amiroatra zany hoe dimy taona dimy volana lasa de hoe tsy azony saina nietraretina loatra tsy azony saina nietraretina loatra tonga am'izany sady ve hoe tena hoe misy mifofo sady ny ain'ny filohan'ny fanavozana ny republika raha ohatra ka le tena le hoe enthousiasme tena le hoe fientanam-po sy ny etsetratsetra amin'le hoe andro-danana misy lafina ohatrany atsika eto Madagasikara io verimberina am'izay fanaoko tarazo lova ratsy avy amin'ny fitondrana fandimby teto amitsika de mitovy amin'ny fomba fahandre-manjaka ihany ny amin'ny resaka hoe fitondrana ny atapony ihany tena ohatrany hoe ary zay ankehitriny vokatry le hoe mivangongo aty amin'ny fitondrana fohibe ny fahefana rehetra ka dikan'izay de hoe io ny mifanaritaka momban'io hoe présidence ny republique fifidianana président ny republique sisy zao nge zao misy manao adihevitra hoe alefa alosa alefa aoriana ny fifidianana hafa rehetra fifidianana président ny republique satria hoe zay tafiditra eo amin'io mpanjaka de iny zany ny kapaina zany eto amitsika tsy nisy an'izany fandimbiasana ny hoe fitondrana ny atapony zany ka hoe nylamina de nylamina fotsiny tam'izao fa akikapa rano sy akamona fa nisy namono mihitsy ary teto amitsika nge de zao zany misy mitady ka zava-dehibe ny fahitako azy tsy vitan'ny anatranatra io na de hoe akaikiny pasikara atsika mba hoe mba mitsangana vaovao le firenena sy le fifampitondrantsika samy malagasy rehefa afaka ny andro fahatelo fa tena zava-dehibe mila fanovana mihitsy mbola le capture d'état ihany io hoe zay tonga eo iny ny tompony iny ny manjaka lasa miresaka fifamonoana eto amitsika sy ny sisa everiko fa am'izao dingana misy atsika zao aloha ary marapatonga ny volana jolay
tokony ho hitrikitriana mihitsy ary avy any amin'ny fitondram-panjakana nahitako hoe mafaka manao an'izay ny ministeran'ny kolotsaina ny ministera le ministera hoe momba ny fanavoazany ity zany tokony hanitrikitrika mihitsy hoe fanavoazana ny repoblika zao ka tsy any amin'ny mifamonina ho ady tsy any am'le mifamonina raha mbola io le mifamono sy mifandraondraona io de mbola ady rembony anareo ady rembony anareo fa raha tena hoe hanavao an'ity firenentsika ity de tena le ady hevitra sy ny fanomanana masaka tsara fikonan-dom-pirenena alao azavany malagasy rehetra le hoe fanavoazana ny repoblika alao izy ady hevitra momba an'izany alao omena ny sujet ozy ny mpanao faladinana mazava tsara ny ady hevitra de anjaran'ny mpray firenena my ady hevitra fa raha tsy zany a de hifamona ao an-tampony eo ie asitsika dokambarotra kely aloha ary hitaina kely a de miomana ihany koa sady fampimanana ny mpieno a zay andray anjara ao anatin'ity fiarahana am'ity anio ity